Mbola ho ampitomboana ao aminareo indray ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy Kristy mpanjaka manam-pahefana. Jesosy Kristy mpanjaka manam-pahefana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Ao amin'ny Luka 7:20, ny 7:20 hatramin'ny 4:70. Andeha ho vakintsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary raha nanakaiky ny Betifaga sy Betania teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe: mankanesa amin'ny 2 vohitra tandrifonareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo, dia hisy zanabiriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitaingenan'olona. Vahao izy ka ento ety, ary raha misy manontany anareo hoe nahoana no vahanareo io, dia izao no holazainareo: misy raharaha analan'ny tompo azy. Ary noho nandeha ireo nirahana dia nahita arak'izay nolazainy taminy. Ary raha namany zanabiriky izy, dia hoy ny tompony taminy: nahoana no vahanareo ny zanabiriky? Ary hoy izy: misy raharaha analan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanabiriky ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo am-pidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay fahitany, ka nanao hoe: isaorana neny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatro, rarao ny mpianatra ao. Fa izy namaly ka nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia ny vato no iantsoantso. Ary raha nanakaiky izy dia nahita ny tanàna, dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao, na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina ny masonao zany. Fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovy-tany manodidina anao, dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao, ka tsy avelan'isy vato hifangongoy eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namangina anao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Jesosy Kristy mpanjaka manam-pahefana, zany no hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Voatsela akory zay dia nankalaza ny aladin'ny sampandrofia isika izay ahatsiarovantsika ilay fiakarana tamboninahitra nataon'i Jesosy Kristy nakany Jerosalema. Jesosy Kristy niditra tao Jerosalema nankalaza ny andro firavoravony izay nanandratana ny mahampanjaka azy, nanehoana tamin'ny fomba hita maso ny mahampanjaka azy. Zao nefa ny zavatra hitantsika tsy hoe mpanjaka fe-mpanjaka fotsiny Jesosy, fa mpanjaka manam-pahefana. Ary ity tenin'Andriamanitra ambany masontsika ity dia manam-pirofo amintsika fa manam-pahefana amin'ny lafiny maro Jesosy Kristy. Eo ny ahitantsika fa manam-pahefana amin'ny mpianatra Jesosy izay irahany tsy maintsy mandeha, ary manana manaraka ny baiko ny Jesosy ny mpianatra marina tokoa satria manam-pahefana izy.
nyteneny fotsiny hoe mandehana makaroa amin'ireo ivoatra iroa dia nandeha ireo. Fa tsy ny mpianatra ihany fa ananan' Jesosy fahefana ihany koa na dia ny fanananao azy tamin'ny reborika nyteneny fa ao izy raha misy miteny dia misy raharaha analany tompo azy. Ananan'ny tompo fahefana na dia ny tompon'ilay zanabrika aza ka tsy hitantsika taratreto nyendrika fandavana fa nanaiky avy hatrany rehefa misy raharaha analan'ny tompo azy. Eo anatrehan'izany rehetra izany no ahitantsika fa manam-pahefana amin'ny sokajin'olona rehetra, manam-pahefana amin'ny fananantsika Jesosy Kristy. Ary tsy izany ihany fa hitantsika koa fa manam-pahefana hamantatra ny ho avy Jesosy Kristy. Misy hitantsika eto efa fantatry Jesosy sahady na dia izay valy teny ho tenenin'ny tompon'ny zanabrika azy. Efa fantany sahady fa antany izy hoe ataonareo inona na ahoana nareo no mamano zanabrika. Fa tsy izany ihany fa fantatry Jesosy sahady koa ny hanjoany Jerosalema, ny hahazo azy ka natonga azy nitomany raha nahita ny tanàna. Tsika eo amin'ny 120 hatramin'ny 420 zany. Efa fantatry Jesosy mialoha ny amin'izay fangidiana sy fandravana an'io Jerosalema io. Ry havako malala, manam-pahefana amin'ny lafiny maro, mba tsy tenenako amin'ny lafiny rehetra i Jesosy Kristy. Misy nandray zany fahefan'i Jesosy zany ka dia tonga nanome voninahitra azy, tonga nanaiky azy ary dia nifaly sy nanandratra voninahitra ka ny tena isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana ny an-danitra voninahitra amin'ny avy indrindra, ka dia nanolotra izy ireo na dia ny lambany aza mba handehanan'ny tompo. Etsakilan'izay kosa misy kajon'olona izay be fiahiahiana sy tsy mahatoky ny fahefan'Andriamanitra ka velo mpitenena manao hoe mpampianatra ao raharao ny mpianatra ao. Ry havako malala, nambaran'i Jesosy fa raha tsy ianao no hanandratra voninahitra an'Andriamanitra, ianao izay efa nahita azy velona, ianao izay efa nahita azy manam-pahefana, nahita azy fampanjaka, nahita ny heriny sy ny fahefana ka nefa tsy afaka hanome voninahitra azy, dia ny vato no hiantsoantso, ny vato no ho tonga hijoro vavolombelona ka dia ho ambaka ny vato isika. Ry havako malala ao amin'ny tompo, manam-pahefana ilay Jesosy Kristy mpanjaka ka mendrika hoderaina, mendrika ankalazaina. Ndrao isika be fisalasalana ny amin'ny fahefana sy ny hery ananan'i Kristy, ndrao isika tsy mahatoky na tsy mino mihitsy aza ny amin'ny fahefana. Efa nanao asa mahagaga maro izy, ary afaka hanao asa mahagaga maro eo amin'ny fiainanao, anova ny tontolom-piainanao, ny maizina ho tonga mazava, eny ny voafatotra sy voageja ho tonga afaka. Tsarovy fa ankalaza tsy ho ela ny vanim-potoanan'ny Paska isika ao anatin'izao herinandro masina izao, dia ho tsapatsika fa na dia ny fahafatesana aza no reseny kalevony, nanam-pahefana hatramin'ny fahafatesana ilay Jesosy Kristy mpanjaka ka tsy nahazonazo zany. Ninona toe-javatra mahazo anao ankehitriny, na inona zavatra mahatery anao, banjin'i Jesosy fa manam-pahefana hamahy ho tonga vahaolana eo anatrehanao izy, manana fahatokisana fa afaka mijery, miantsehatra manampy anao izy. Tadio ry havako fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra Jesosy,
ary zay anananao dia anana ny fahefana ihany koa. Ny fiainanao anana ny fahefana, ny fanananao anana ny fahefana, ny hoavinao anana ny fahefana. Dia hon'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teninao, ilay teny mampahery, teny mampianatra, ary teny manome toky fa mpanjaka anay ianao, manam-pahefana aminay. Indray Tompo mitondra ny tenanay, ny momba anay, ny fanananay, izay rehetra anay ho eo aminao satria anao ireny. Vavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo kristianina izay voageja, voafatotra, ireo izay tsy mahita ny lalak'ombana, ireo izay miandrandra vahaolana avy aminao, Tompo, mba avahao, afao, omeo azy ireo Tompo ny fitsaharana araka ny teninao, fanaona sy mangetaentanao izy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, anaovanay izany vavaka izany. Amen.